be fandriana varatra enina no matin'ny sida tsy latsaka ny 12 sambolana ny tranga VIH vaovao fanesorana sy fokotany ampefolo ambodirano tsy manaiky ny ponina kanidina andalambe distrika Anarivomamo tsy mila vazaha mitondra firenena ankafaliana sy ampitiavana tompokilasy tompoko vavy no iarabakanao amin'ity ariva ny zoma 12 aogositra 2024 sy 2025 ity tonga sondra ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany tsy azo ekena ary melohana tanteraka ny fomba mamoetra miatra amin'ny pejy marika ravalamanana ofisialy sy ny MPS efa herinandro mahery tokoa mantsy zay no tsy afaka miditra ny zara vaovao atao amin'ireo pejy ireo intsony ny tompona andraikitra mitantana ireo pejy ireo ka malohana izany dia tsy tompona andraikitra amin'izay zava-mitranga rehetra ao anatin'ny pejy Facebook ny marika ravalamanana ofisialy sy ny pejy MPS ny mpitantana ireo pejy ireo na izany naty izany efa eo andalam-pamarinana izany rehetra izany teknisianina amin'izao fotoana izao fanazavana zaho marika ravalamanana dia milaza aminareo fa nisy mipirate ny compte marika ravalamanana official sy ny Facebook MPS tilaza aminareo aho fa tsy mendrika tsy sahaza antsika malagasy zany fietsika mamofady zany ka dia tsy tompona andraikitra amin'ndratra rehetra miseho sy ataon'izy ireo any aho dia milaza koa nefa fa tsy maintsy ho tafaverina io dia manantena aho fa samby ahafantatra tsara sy ahitany marina antsika zay ara dia samito Andriamanitra fatarefaly mirana no hita sotra amin'ireo tavan'ireo voaponina atao arivony mamo androany rehefa nandalo ny antsena tany antoerana i marika ravalamanana miandrandra ny fiverenan'ity filoha teo aloha ity ny olona raha ny etaeta sy ny antsoantso maro samihafa nataon'izy ireo na nyloana azy fanatatiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala ny antsena teto arivony mamy marika ravalamanana vantany voatonga taty antoerana ny maraina teo endrika faly feno fanantenana no hita soratra tamin'ny tavan'ireo izay sendra azy tarainetsy antso heroa miandrandra fiovana fanovana ny olona ary milaza fa tsy misy afa-tsy ny filoha teo aloha ihany no manana traikefa ialana amin'izao adiko avana izao mbola mandeha fa zay mbola andeha sarangatana fiety koa tsy momando servitsika sy dady nada ia tena izy efa niatrana teny amin'ny manodidina manamorona ny lalana ary niarany antsena tamin'ny kandida ravalamanana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fa vorilana ny mpikambana atao anatin'ny Antokotiko Madagasikara tao arivony mamo androany fotoan-dehibe ho an'ny rehetra ny fiatrena ny fifidianana fifampizaram-baovao fandraisana toromarika mba tsy ho tompotra miono ny eny fotony momba ireo paikady ametrana ny zotra-pifidianana madio sy mangarara araka ny safidim-bahoaka fanazavana maizina no avy ny firenena malagasy raha mbola mitoy izao endrika famotehana ny firenena izao kiondalana ity taona 2024 ity andraisany sambatan'olona fanapa-kevitra amonjena ny firenena mila fijoroana mitaky fasahina indrindra famialohan'ny rehetra izao nazava entitra ny toromarika avy amin'ny kandida ravalamanana manoloana ireo kilalao sy kajikajy maloto mampiahiainy maro amin'izao fotoana izao ho anareo any amin'ny basy any fokotany zany tiako resahana mailo ianareo mailo tena mailo satria isika samy mahita tsara ny zavatra ao ataonindreo tsy anaikinaiky lembena andreo fa naka amin'ny fahefana izy tamin'ny keriny noho izany tsy moramora koa na nalana andreo fa mivonina amin'izany tsika tsy matavatra ndreo raha misy zavatra tsy mifanaraka tsara na
maka ny safidy bahoaka ho avy ko tsika tsy hevitra mihitsy tsika ary efa nilaza mbola veriko eto indray efa nilaza hoe dada 2002 ty fa tsy 2018 tsony tianaikinaiky lembenana mihitsy ary tsy afiafy teny fa ilaza aminareo ny tena misy marina apetraka amin'ny atalata ho avy zao le rafitra vaovao mombany hoe KMMR de tonga ty aminareo de eto de efa milaza sady ho an'ny sasany zay efa ny andeha aloha na tena fa maika mihitsy izy manangana le KMMR zay rafitra omeko vaovao zao ndray amin'ny talata no izy hoe ahoana tokony raha miasa eo amin'ny tiako Madagasikara sy le komity manohana ny marika Ravalomanana tsy maintsy ataontsika mirindra tsara io hoy aminareo hoe malala isika malala zany zao miaraka aminareo aty mahay satria fantatra dolo zavatra andresan'ireo maso ivo reo tsy maintsy ataontsika ny atratrarana ny tanjony toromarika dia ny androso otrany androso amin'ny lafiny rehetra mihitsy sika andrososika fanarenana aingana ty firenena tena fapotika ity tena rava latsaka ao anatin'ny antsana mangitsikitsika ny fahorina ny malagasy jereko dolo zay mandeha mba nahita ihany nidina tamin'ny totobato iny ny pavé iny gaga ihany reto olonreto fa de zavatra nafaly mihitsy ny fahitana anareo aza matahotra ho fa sahinareo mijoro ary aza manaiky ireo raha matahora ataon'ny sasany aza fady tsy mety zany satria am'izao fahoriana mahazo voaka zao hoe de nareo mbola anao didy jadona amindreo ihany izy efa tsy mihinan-kanina manana mpitarika mahomby mahiny antokotika Madagasikara tsy vitan'olo tokana nefa ny asa fa mitaky fifanomezan-tanana avy amin'ny rehetra tsy maintsy amafitsika ny fiarahana mba atonga atsika irahina tsara mba tena toy ny hoe akanga maro tsy vakinambo ary mitabe tsy lany mambo rehefa mitabe miaraka daholo tsika zay ny sinireo le KMMR tena tsy maintsy aseho tsika fa olona manaraka tsara ny lalàna isika ary manaja tsara ny demokrasia zany tantandalany zany ary indrindrindrindra ny voalazany lalam-panorenana zany mandehana am'izao finoana ananatsika zao matoky sy minotsika fa andresy isika matoky sy minotsika fa omba mandrakarivatsika Andriamanitra ary matoky sy mino sika fiainy ny fitarainatsika izy tsy hijanona ho teny feteny nakabary ireo toromarika ireo fampiarina iantoka fifidianana azona fahombiazana araka ny teny filamatra manao ny hoe ny tonga miaraka ny fanombohana ny miasa miaraka ny fahombiazana araka izany sy dia mila mifoha amin'ny toromasony mandray andraikitra amin'ny raharam-pirenena ny voaka malagasy ankehitriny tsy voareborebo ny fampandriana drisa sy ny vola ataon'ny sasany miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ka mila mandray fanapahan-kevitra ny rehetra ando miaratiana sy manora Andriamalala tsy afy-miala amin'ny raharam-pirenena ny sambatan'olona indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao manana didy sy andraikitra ny tsiraray amin'ny fanaraha-maso ny fizotra izany manomboka izao amin'ny latsabato hatramin'ny voka-pifidianana rehefa tafiditra ao anatin'isy mpifidianana ihany koa tsika dia efa entanina sady no tonga mavitrika ny andatsabato manara-maso tsika mila mailo tsika satria tsy kely lalana mihitsy ny mpanao ratsy zany hoe mitsangana zany ny KMMR ny mifokotany hatrany fokotany nametrarany KMMR miaraka amin'ny team zany dia anatin'ny fahatanjam-bato tsika mila mailo ary ao maso tsara mihitsy zavatra misy eo fa ilainy zany aza mialo mihitsy nareo tsy fa tena vitany de atao hoe dépouillement le vato manana délégation manaraka ny vokatriny hatrany amin'ny SRMV zany hoe le liste zany zao mety efa ambamboariny tsara satria zay manara-maso mihitsy fa andray izy mety anova azy zany fa inona sisy ataony alatra be izy tsika tsy manaiky an'izany efa mivonolonareo ambeny tsara ny vatotsika raha tsika io fa zavatra hafahafa ty fa izy atraka fa tsy lantso fa de be tizy satria tsika tsy anaiky an'izay antoko velona miasa ny antoko tika Madagasikara hatramin'izay ka mandrakandroany hitarafany zany ireo asa fampandrosoana vita azo antoka ny mbola navotana ny firenena raha mitoy ny asa ka ilana fifanomezan-tanana avy amin'ny rehetra afa ihany tamin'ny androny dada afa ny olona mahay mitatana afa ny tena gasy na ny toetsaina faiza manao ary tsy misababaka tsy hita hoe tsy gasy tsy vazaha tsy ambony tsy ambany fa dia io nampahory atsika io tamin'ny andro ny flo marika Ravalomanana hitantsika fa inona ny tsy vitany lalana io 9200 km ny vitany mbola tsisy navitana izany ny sekoly
nahazo cantine scolaire daholo, ny kit scolaire, ny fahasalamana, ny asa be da be. Tena misy ihany natao hoe décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana, ary nisy koa natao ny hoe déconcentration na fanakakeza ny fitondrana ny vahoaka malagasy. Dia nisy ny fananana mikasika ny fahaiza mitantana, nisy ny fananana mikasika ny fahaizana mampandroso ny eo amin'ny lafiny rehetra zany na ny resaka ara-tsosialy indrindrindrindra eo amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Eto amin'ny district ny Arivomamo tamin'izany dia commune urbaine deuxième catégorie, ary tsika teto araky ny safidy nataon'ireo mpiaramondy namika antsika, ary araky ny safidy napetraky ny filoha Marc Ravalomanana no nahazo ny voalohany manerana ny Madagasikara. Tsy fotoana toritoriana intsony zao, mila mifoha amin'ny torimaso ny malagasy, tsy ho rebireben'ny vola sy ireo fampandrinadrisa ka anova ny fomba famindra. Olona manana traikefa, manana vinam-piarahamonina matotra azo tanterahina tsara hitondra fampandrosoana toa ny kandida Ravalomanana marika no ilaina eto amin'ny firenena, hoy ny fanao-kevitry ny olo-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Nanamafy izany raha teo i Marc Ravalomanana afa manana ny fahaiza-manao mihoatra noho ny teo aloha amin'izay ny malagasy izay efa latsaka kanterena tanteraka amin'izao fotoana izao. Ando miaratiana sy Manora Andriamanala. Fitaka, lainga no niainan'ny malagasy tao anatin'izao fitondrana izao. 14 taona niainana fahoriana ny saram-babe-bahoaka. Ampy izay hoy ny maro. Mifanohitra tanteraka tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny zava-misy amin'izao. Tsy nisy fitohizana intsony ireo asany pakany vantana tamin'ny vahoaka ka lasa namitondra faisana ny maro anisa ankehitriny. Mandroso fa mahantra betsaka. Dia mahita hoanina, ny fitafiana, zarizary, trano. Dia fisondrotana vidim-piainana lasa lafo be loatra. Miao le fiaina zany ohatran'ny miasa sarotra le fandriam-pahalemana tsy tena tsy milamina. Ny fandriam-pahalemana iny tokony hanaovana tsara mba hamparisika vahoaka hiasa iny fa dia matahotra. Any amin'ny hôpitaly vola dolodolo vao anona efa raha tsisy vola dia maty. Nampiaiky ny maro ny fananany kandida Ravalomanana fahaiza mitarika, fahaiza manao amin'ny fitantanana ny firenena. Lavitry ny kolokolo sy ny gaboraraka. Be ny asa vita, saingy maro ireo fanatsarana mila petraka ampivoarana ny fiainan'ny malagasy. Ny voalolarana ataontsika dia fanampiana ny tantsaha. Zavatra ny dada tsara io, tsy mila milaza aminareo hoe ohatra ninona lizy fa haiko. Tsy maintsy tsara aloha, tsy maintsy tsara le masom-bola ampiasaina. Mazava aminareo tsara ny fikarakarana an'le tany hoe zao nanaovana n'ity ranombary ity, tanimbary ity, ranona tanimbary ity, ary hainareo tsara manisy zezika. Satria misy zezika lasa fotsiny rehefa be loatra ny rano. Ary ohatra ela be koa le ketsa, dia izay mahatonga an'ireny ketsana 7 andro ireny. Ay ny dady io hoe tsy hitako izay resana azy. Fa tsy maintsy hatratra ny voka-bary farafahakeliny. Farafahakeliny amin'ny taona ambony tsika tsy maintsy mahatratra 6 tonnes par hectare. Tsy maintsy mahatratra izany tsika dia hiakatra 10 tonnes dia 12 tonnes ho tratratsika io. Satria nahoana ny tsy hatratraranareo an'io, tsy hatratrarana amin'izao fotoana izao, le masom-boly. Ninona tenenareo anahy? Laninareo le masom-boly noho ny fahasahiranana. Dia mifangaro le izy. Ny vary botry lasa mifangaro amin'ilay vary lava, dia misy koa le vary anindreny nanida. Tena tsy mametsy iny satria le fahasahiranana tsy fisinana tonga an'izy. Ny rano tsisy, ny tata-drano tsisy mikarakara intsony. Zezika lafo velona. Loza. Tsy kitsapatsapa ny fitondrana ny firenena na ihany koa fianaran'asa fa mila olona mahay, vokitrekefa ary mafantatra ny marary ny vahoaka. Fa tsy mitsamy totongana ny toe-karena sy ny fahefa-mividy eto Madagasikara. Mihamanitra ny vahoaka ary ambony dia ambony tany fahantrana eto amintsika araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Tsy misy tsy makaleo eto Madagasikara, hoy ny fanao-kevitry ny olo-pirenena sendra ny Jessica Miray sy Andra Kotomalala androany. Ny tarehy marika irery ihany no fomba ahafahana mandrefy ny tany fandrosoana sy ny fahantrana amina firenena iray. Manondro mihiba avokoa izany ho antsika eto Madagasikara. Mazava ity lahatsoratra ny banky iraisam-pirenena ity, avo dia avo ny tany fahantrana eto Madagasikara. Midangana be ihany koa ny vidim-piainana hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Tafiakatra hatramin'ny 10,900.
ny tany tsy anasa nefa miakatra be ihany koa hatramin'ny 20 ka ny 70 amin'io dia tanora latsaky ny 30 taona avokoa feny mahantry Madagasikara antony voalohany dia ny tsy fahaiza mitantana efa tsy misy azo antenany intsony ho ny fanehoan-kevitrareo Mizany nam'izao any tena mafy ray aman-dreny am'izao zao mandeha mody fotsiny mikarama tsisy vola zao amody fotsiny mandeha tory ray dia efa mandeha mody eo angejana be fa tokony mba hoe mangataka kely amin'le fandakana zany mba tokony hoe mba andamina le zavatra vo amin'ny vidim-piainana zao efa miakatra be ny tena mankaloha zany ny zavatra koa zany misondrotra foana zany ny zava-dretsa ny vola koa zany sady tsy ampy zany fa neo ihany samiodina fa ny kapoakambary koa miakatra zao zany hoe lasa rasy misy olo amin'ny fiainana amin'izao olombelona am'izao tena mafy vidim-piainana aloha voalohany indrindrany zay vidim-piainana resaka sosial foana zany vidim-piainana lafo be miasa ho an'ny tanora tsy misy dikan'izany tsy mahay mitantana le mpitondra le tsy fandriam-pahalema an'ity zao io zao dia efa zavatra makaleo mpamaky trano mpanendaka zany zao no tena le fandriam-pahalemana zany ety amin'ny faritra iva ety zany tokony hamparitako ireo polisy gendarme reo isakariva fa mahaly riva zao ty tsy nisy nampalahelo mpitondra moto telo mianaka nasindry zalahy tety amin'ny nosy be ty tsy nampalahelo mihitsy lasa n'le poketra mitovy ihany koa zaka ny mijery zao nitapatapaka isan'andro tsy hitako izay tena marina an'le izy ho an'ny fiandohan'ny taona 13 tafiakatra 570 isanjato ny tany fantrana teto Madagasikara ireto ny antony ho ny famakafakana nataon'ny banky iraisam-pirenena fanaovan'ny olona mahitahita ampimamba ny harem-pirenena tsy fampiny mangarahara ny kolikoly sy ny kitrano an-trano eo anivon'ny fitondrana raha tsy teny afa-tsy ireo fotsiny fa miambatra ny fampandrosona ao amin'ny distrika Anarivomamo hatramin'ny itondrany ny mpanonga-panjakana fay tofoka leo ny vahoaka tsy miova amin'ny fanapahan-kevitra ny mponina tsy mila vazaha mitondra ny firenena ando miaratiana sy manora Andriamalala tsy mahagaga raha izao ny hafarany Madagasikara potika noho ny fitantanana tsy mahomby latsaka andavaka satria vazaha no mitondra ny firenena anka tsy maharaka intsony izay filan'ny vahoaka iny fotony mijaly ny vahoaka mikakaiky ny vahoaka satria atahoana mofa vazaha mitondra mampalahelo zava-misy satria zao no manjoany vahoaka ata anatin'ny distrika Anarivomamo vahoaka malagasy raha Madagasikara 520 isanjato natao hoe mpiompy sy mpamboly nanerana Madagasikara raha jerena ny atotanisa amin'izao vanandro iresantsika zao dia efa 10 isanjato sy ny ato dia miainao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny olona miara-matory amin'ny biby fiompo ny olona ankehitriny satria vazaha mitondra mampalahelo président mahazo ny vahoaka malagasy satria rotoana ho ny vary vao miakatra vazaka ile olona faty gasy mitondra antsika omby vosotra olona angalana taranaka ay le olona vazaha président nitondra faisana tamin'izao fitondrana izao ny distrika Anarivomamo potika tao anatin'ny Ndrempimaso avokoa ireo izakavita fampandrosoana nataony teo aloha fampianarana sosialy ny mponina fambolena tsy misy vanona intsony leo ny vahoaka tsisy vato ho an'ny vazaha intsony amin'ny fividianana zay ranga tsy amena raha iara ho an'le olona mpanonga-panjakana mijaly isika mijaly ny vahoaka zay tany tsa président fa zay tsy andrevohatra ny eto aloha dia teneniko aminao fa zany hoe ame vato an'ny vazaha zany ranga alefaso mody any 20 andro mahery sisy rasala io dia midira rasala ilay raha tsay ilay zany aoronony entana afaka 520 andro zao président namity paraka raha tsy misy amisy savony tsy misy izy menakava mitabataba io vato tsindry vato fatina vary ary zarainy io tsy ninana teo Anarivomamo na akotro ray ary komina 420 fokotany 370 sy 300 no mandrafitra ny distrika Anarivomamo resy lahatra tonga saina ankehitriny ny mponina fa mila fanovana goavana ny fitantanana ka amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no azona manatratra izany fa anomboka ny 20 aogositra ho avy izao ka haritra 3 andro ny anaovana ny fionamben'ny FFKM ka isy ny andro manokana natokana ionana amin'ireo mpisihatra rehetra eto amin'ny firenena fanadetiana nataony Germain Menjanary
Ny 7 ka hatramin'ny 1 aogositra izao etsy amin'ny ISTS Mandromena Andoharany Fotsy no anaovana ny fionam-be nasionaly ho an'ny FFKM. Ny datin'ny 30 aogositra no natokan'ireo filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy hiainona ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena, eo amin'ny politika, ny firaisamon'ny pirenena sy ny olon-tsotra. Ho tanterahana ny 7 aogositra 2020 eny amin'ny ISTS Mandromena Andoharany Fotsy Antananarivo kosa ny dingana fahatelo izay natao ho fionam-be nasionaly koa manokana ny 30 aogositra 2020 tolakandro manomboka amin'ny roa izay ray aman-dreny filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy ato amin'ny FFKM hiaonana amin'ireo mpisehatra rehetra momba ny fiainam-pirenena ao anatin'izany ny fiangonana, fiarahamon'ny pirenena, ny syndicat, ny atoko politika, ny fikambanana samihafa. Ho fandaminan'izany dia manasa ireo sokajy voalaza sy voatanisa rehetr'ireo ka maniry hiaona amin'ny FFKM mba hisoratra anarana eny amin'ny birao anjohy na handefa ny anarany ny faniriny amin'ny mailaka ffkm@gmail.com soratra madinika avokoa na hiantso na handefa SMS amin'ny finday 038 17 317 01 na 032 40 971 68 avec indray 038 17 317 01 na 032 40 971 68 hatramin'ny alakamisy 7 aogositra 2020 amin'ny 5 ora hariva. Ary dia mitody amintsika kristianina rehetra mba samy hanokana fotoana isan'alina amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 7 ora sy fefany isan'alina hivavahantsika ho anty-tany razantsika ity sy ho an'izany fionam-be nasionaly izany. Dia manao veloma amin'ny anaran'ny tompo ihany. Nankasitraka sy nisaotra ireo izay nitrotro ambavaka ny dingana roa momba ny fikasan'ny FFKM izay efa vita moa ny filohan'ny FFKM. Vonina andray-anjara ny fifidianana rehetra izay atao eto Madagasikara ny antoko UNDD izay natsanga ny profesora Zafy Albert. Misy zavatra tokony alama nefa eto amin'ny firenena ho hiatrany ity antoko ity. Germain Menjanary sy Sitraka Andriamalala. Tsy androtsaka kandida fa anohana kandida mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena. Io no fanapahan-kevitra ny raisy ny antoko UNDD izay antoko natsanga ny profesora Zafy Albert. Efa misy amin'ireo kandida fantatra ankehitriny no mitovy firehana sy foto-kevitra hijoroany antoko sy ny voiziny profesora Zafy saingy tsy maintsy isy ny fampiresahana mialoha. Ny antoko UNDD dia nanapa-kevitra fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay hiseto rehefa misy zany. Raha tanika tsisy zany. Ny fandraisan'ny anjara io dia manana endrika maro. Zay aloha mety tsy hanana 1 milliard ho ilatsahana voalohan'ny repoblika fa zay mety anohana olona, zay mety hiaraka amina olona, zay mety hanao fanarahana amin'olona ahazona mitantana ny firenena aorianao ary tsy mety hisy dinika amin'ny olona io ho ataonay zay ty biro politika ty aloha fa rehefa aveo ty koa za tsy voalazako teo amin'ny alohan'ny fifidianana zany zay ho isy congrès na conseil national ho ataonay amin'iny zany ny tena manapaka farany hoe zao ny ataontsika zao ny ino amizy ty zao ny olona iarahantsika zay zany momba ny profil tsikatra atrany hoy ny fanazavana ny mety tsy ilamina ny fifidianana io tsy mbola tara raha izao no hifampiresaka ny samy malagasy. Tsika rehetra angamba naheno ary mety mbola maheno ny resabe mikasika ny fananany filoham-pirenena ankehitriny nationalité française. Mbola misy mitaky
fanamboarana ny lalam-panorenana amin'izao tsika miteny zao. Fahatelo, maro ny mitaky hoe tokony amboarina ny code électoral. Misy mametra-panontaniana amin'le liste électorale zay mbola tsy tomombana. Faefatra, mandeha ihany koa ny resabe tapoato mikasika ireo bureau de vote Amanarivony zay vao ny foronina hatsy ahitan'ny fiaviana. Manaraka izany, misy ny ahian'ny olona amty hoe inona koa moa ty fizarana varitsindro efa akaiky fifidianana ty. Faefatra, manaraka, mbola mipetraka ny ahian'ny olona fa inona koa moa ty bidy midina avy any amin'ny ministry ny tany amin'ny mba tokony mandeha any amin'ny préfet sy lehibe ny district amin'ny tokony anaovany zareo tokony anaovany zareo fitsidiana any amin'ny commune matetika. Hitatsika ihany koa reny fanomezana maro be dia be moto sy ny karazany nomenan'ireny chef district reny. Mbola eo ny tsy fanekeny olona ny ACC, mbola eo ny tsy fanekeny olona ny CENI. Mipetraka daholo ireo problème reo. Raha misy zavatra azo amboarina mialoha, aleonay amboarina mialoha, toy zay efa aoriny ramandrika zay vao anamboatra. Satria tantaran'i Madagasikara tsy mandeha miresaka hoe 10 taona, 1 taona anina fa zavatra lava be zany. Ka tsy maintsy zay ny tsonjoro. Tsy mijoro ho mpanohitra na mpanohana fitondrana ny INDD hatreto, ho hiatrany fanazavanizy ireo. Ny foto-kevitra ny joroany Profesor Zafy Atranjy no mbola hoentiny antoko hatramin'izao. Ny tsy fahafantarana ny teny atao hoe républicaine no isan'ny mamotika ny firenena ka mahatonga ny olom-pirenena manadino ny andraikiny malona ny raharam-pirenena. Mila mandray ny andraikitra tandrifiaziny rehetra indrindra amin'izao fifidianana izao, hoy nambaran'ireo mpiantsehatra atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Mamitina amintsika ny fandarana androany, Yavitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Lafin-javatra maro ny tsy mifanaraka amin'ny lalàna intsony amin'izao fotoana izao. Io ny famoretana misy ny atoko maro. Ohatra amin'izany ny fanakatsakana na ikatsahana tombontso manokana. Mila omena sehatra iray ahafahana ampianarana ireo lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny mpitandro ny filaminana, hoy ny vahiny teo amin'ny ivon'ny miara-manonja. Ny olona manao lisy-pifidianana tsy ara-dalàna no mitarika korontana. Ny olona lasa ny olona mandeha mamonjy fivavahana, mandeha mamonjy tsena, ny sakasakanana, andeha amor'olona. Io zany sa hoe ampidirina any amin'ny école mpitandro filaminana atsika eto angambany hoe ampianarina ny lalam-panorenana, ampianarina ny droit de l'homme, ampianarina koa droit de citoyen, mba lala tsara hoe rehefa mandeha ny baiko tsy araky ny lalam-panorenana kosa zany, tsy araky ny droit de citoyen zany, tsy araky ny droit de l'homme. Toy ny biby tsy misy lohany, samy mandeha samy mitady ny vahoaka malagasy noho ny olana samy hafa miatra amin'ny isam-batan'olona. Andraikitry ny fitondram-panjakana sy ny antoko ny mampianatra sy manabe ny olom-pirenena. Vato misakana ny tsy fahafantarany rehetra ny tena maha-républicaine ny Madagasikara ka mahatonga ny firenena toy izao ny filohan'ny fivato. Mankalaza fetim-pirenena sika isan-taona. Fa tiako asongadiny hoe maninona lay fetin'ny république ny tsy nankalazaina intsony. Vokatra tsy nankalazaina ny fetin'ny république io, lasa tsy nahalalatsika ny dikany. Hoe inona moa ny endrim-pitantanana amin'ilay fanjakana républicaine resahana zany amin'izao akatoko ny hoe ho fanovana eto amin'ny firenena zao satria resahana ny hoe conférence nationale fifidianana sy ny sisa. Satria irahantsika mahafantatra ny embotra le firenena ny apotika. Misy antony zany zay ka zay mahatonga manisy sy mamatrapatra zany hoe lay fanjakana républicaine mihitsy no tsy iainantsika hatramin'izao. Mini zany misy mahazo tombontsoa amin'ny tsy iainana amin'izany hoe fitantanana républicaine izany, dia zay no tsara pahafantarina hoe tena tokony tonga ny fotoana iresahana sy akalazana an'izany.
no resahana nandritra ny miara-manonja ihany koa ny tsy fahatomombanina maro hita mandritra ny fanatanterahana ny lalao-nosy tanterahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mitoetrany ny atsonjay atao amin'ny sefokotany androany ny tokony nasinidina andalambe ny ponina atao amin'ny fokotany Ampefiloha-Ambodirano fanesorona tamin'ny toerany ny sefokotany ary efa nosoloana vaovao tsy nanaiky izany ny ponina ary milaza fa anohitra hatramin'ny farany. Tsisika Miraisy Andry Rakoto Malala. Manao tsivakana mihitsy ny fanesorana sefokotany tatoato hatramin'ny talata ny makaty efa roa izany sefokotany noesorona tamin'ny toerana no ny antony tsy mazava. Vao ny talata teo no nosoloana ny sefokotany tao Bekiraro Avaratra dia izao noesorona tamin'ny toerana indray ny sefokotany Ampefiloha-Ambodirano. Tsy nanaiky ny ponina kanidina andalambe ary nilanja sora baventy. Voalohany indrindra nasorona mifahafantaranay izany zay tsy nahalala an'izao zavatra ao fa nasorona keriny teto le président pokotany ka ilainay izany le président pokotany le nasorona keriny teto ny miverina satria ireo le teo aloha ireo dia fantatray mazava fa nanao ny toetra tsy mety ireo ary nivarotra tany ka raha mbola nivarotra tany ireo mbola hoe iveriny eto tsy ekenay atao amin'ny fokotany satria ny antony nisy komity niaraka taminy naka ny atota taratasinay madinidinika ohatrany hoe kara-panondro taratasy ny karneny fokotany ireny nalaina ny numéro ny kara-panondronay ka namarotana ny taninay ka tsy ekenay ny iverena an'ireny tsony ary mbola misy olona mitady toerana eo anatrehany mitady toerana eo amin'ny filoham-pirenena amin'izao tsy maninona fa tonono teto ny anarany io rangahy io atao hoe Fredy io miaraka amin'ny komity anankiray makamaka ny karnenay dia mahazo ny numéro ny kara-panondronay tompoko ka tsy ekenay ny président ampidirina keriny fa le tena ilainay satria tsy lahan'olo manga eto Ambodirano Ampefiloha raha izay ny tena marina. Aloha zava-tsara ny chef district vaovao raha mbola tamin'ny 2020-2019 nanao mitinina foana mifokon'olona teto afaka teo izy soloana ny président Mahefa rotaony ny président Mahefa teto tsisy kihana tsisy nininy tonga tamin'ny talata hoe tiany anataovy ny passation azonareo ve zany nga izy tiaka andasitraka hoe atsoriny averiny fa nga tsy misy afa-tsaram-bola ty Ampefiloha-Ambodirano. Kajikajy politika no azo amin'ity ity fanoloana sefokotany ity indrindra amin'izao akatoka ny fifidianana izao. Misy ny fikasana hanomeny tsy miankina ny orinasa JIRAMA ka izany no isan'ny antony amin'ny nampitehana ity orinasa mpanjara Tsilosorano ity ankehitriny nivoaka tamin'ny fanginana ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny orinasa JIRAMA tsy azo ekena izany hoy ireto mpiasa JIRAMA fahiny ireto fanadidina nataony Germain Mejanary sy Tafitaso Lucien. Ninina nosimbaina ny orinasa JIRAMA hoy ny filohan'ny fikambanany ny mpiasa mpisotro ronono ny JIRAMA na ny FMMG. Misy fikasana anomezana ity orinasa ity ho an'ny tsy miankina ka isan'ny mahatonga izao fampotehany orinasa izao. Ny mpiasa trany nefa no lasibatra farany na dia efa miezaka manao ny aintsio zavatra aza amin'ny asany. Misy zavatra manahirana, misy zavatra sarbana, misy zavatra delika ozany tena zany manimila atao hoe ka eo le izy naninona ny JIRAMA tamin'ny roapolo taona voalohany ny groupe nananany mitsaitsaika ohatran'ny vorokely zany délestage zany ozy ny olona antany fa inaka le délestage raha tamin'izany roapolo tsy hain'ny olona zany délestage zany zao hatramin'ny zaza EPP mahay délestage dia tsy maintsy zay le tonga amin'izay hoe ny haingo nampitondraina ny JIRAMA tamin'ny socialisme tsy tokony ho haingo tsony hoentiny aty mondialisation natiako resahana hoe ny paikady sy ny tetikady tamin'ny socialisme tsy mitovy amin'ny paikady sy tetikady mondialisation ary na izy na zareo groupe cartel consortium fikambanana firenena politique groupement sud nord senetrere na ry zareo ary zao fanina tsy hita ny lalakomanina amin'ity mondialisation ty ka zay mahatonga anay mitsangana zay ray aman-dreny hoe zany nyerireto ny tantara ivelany zany tantara niditra zao ny tantara ny orinasa mijoro itsika aroviny atsika fa ny olona rehetra dia miaro ny azy. Tsy azo ekena izany fikasana anomezana ny orinasa mpanjakana ho an'ny vahiny izany ho hatrany nambaran'izy ireo fototra iorenan'ny fampandrosoana ny angovo kanefa dia simbaina tahaka izao ka ozy izy zay hoe zao mpiasa ny JIRAMA miolanjany izy ampaherezo izy fa miady mafy izy ao anatin'izao zavatra hatrehana amin'izao fotoana izao ka ozy izy zay hoe
tsy vahiny no avela hitatana ny jirama fa mpiasa ny jirama omeo andraikitra fa vitany mpiasany jirama io zay ny resaka eto ary zay dia manetana ny mpiara-miasany jirama tsy isy ravoravo-tanana ary tsy anaiky ho tatan'ny vahiny vazaha na gasy mainty io na gasy na vazaha mainty io na vazaha fotsy fa malagasy tompona andraikitra olo-pirenena mahatsapany zany hoe fanavotana ny jirama zany raha tafarina ny jirama tafarina ny firenena fa raha rendrika ny jirama rendrika ny firenena tsy mahavita mirakla ny mpitondra fa tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka malagasy ka hoy izy zay hoe aloha izy vaolana ifampidinihana mazava tsara mihitsy ty jirama ty vao mandray fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana na iza fa tsy azo ekena tsony ny fampidinana ny jirama anatin'ny lalakizo zay misy azy amin'izao fotoana izao miantso ny mpiasan'ny jirama izay mbola amperinasa itsoro noho izany izy ireo mahalona ny zava-misy sy mahazo ity orinasa-panjakana ity fa matsiary tena ho sahirana ireo zokiolona mandray fisotrondronono amin'izao fotoana izao atakina ho izy ireo ny fampiarana ny didim-panjakana izay efa mipetraka eny amin'ny rafi-panjakana voakasika efa taonany maro lasa izay ranondolana sisa no omenanay ankehitriny ho izy ireo raha nyresaka tamin'ny Germain Menjanary ny taona 2024 ka hatramin'izao eniny tsy ary azy no fisotrondronono raisin'ireo zokiolona ao amin'ny knapsa isaky ny 3 volana hoy ny nambaran'ireo be antitra misitraka izany tsy misy mihitsy ny tena fiahina anay zokiolona hoy izy ireo fa atao zarafavelona sisa mahavelona ve tompo zany 600 000 isaky ny 90 jours 200 000 isam-bolana zany raha ny knapsa mantsy nylazay ny amin'izao fotoana izao voiziny eto sy aroa hoe sara azonareo raisiny isam-bolana ny pension io ka raha 600 000 ohatra ataontsika exemple zany ndraisy ny pensionnaire ankiray amin'ny privé dia zaraina telo 200 000 isam-bolana fa ny anay zany dia mafisina eto alany andro i code de prévoyance sociale io atsara ao io nrandrana syndicaly zao raha nanao zavatra izy nrandrana syndicaly fantarareo tsara dia nyteny izy hoe tangena no ampisotronareo an'ireo retraité reo fizahay milazay tokosa hoe ranondolana no sotronay na raisinay azy amin'ny pension isaky ny 2 volana zany ny fanirinay efa fantatry manam-pahefana sasatsasany io zavatra io fa mbo raisinay isaky ny 2 volana io io pension io zany raha 600 000 zany nraisiny isaky 3 volana dia 600 000 no raisiny isaky ny 2 volana maninona ny zokiolona pensionnaire any ivelany rehefa mivoaka retraite dia afaka mitety n'izao tontolo zao izy amin'le retraiteny dia maninona ny retraité malagasy na ody etsy ambany vohatra manko ny tanindrazana raha sahirana dia sahirana misy zavatra tsy mety misy zavatra mitongilana ao ka tonga amin'ilay hoe vilany mitongilana zay tsy mety tokotapaka zay tsy mety arenina fa misy zavatra mila arenina ao efa nisy ny tolo-kevitra natao momba ny sosialy ny be antitra io saingy tsy misy hatramin'izao ny didim-panjakana ho fampiarana izany efa ndresana ihany ny amin'ilay hoe carte verte ny carte verte zany dia hoe omena ny zokiolona rehetra tsy hakanavaka rehefa feno 10 taona izy na amisehatra inona na amisehatra inona toerana misy azy zany na piasa panjakana izy na piasa privé izy na piasa miateny izy na piasa tselika izy fa rehefa zokiolona 10 taona izy dia tokony hisitraka ny carte verte miaingany amin'ny fokotany ny recensement ny carte verte dia consolidé au niveau ny commune rehefa vitany commune zany ny fanamarinana n'le carte verte dia ny ministère ny population zany no mijery ny fomba hitantanana ny zokiolona amin'ny alalan'ireo tombontsoa zay tokony hisitrahany zokiolona anankitelo ny heverinay fa zavatra tokony ho heverina amin'izany zany hoe manamafy ireo fitakirefa natao dia ny hoe tokony isy ny atao hoe prestation de service avy amin'ireo samam-panjakana ohatra hoe fahasalamana fitaterana fitsarana sisisa zay tokony mba hoe azahoana fianam-bidy na azahoana fanamorana eo amin'ny fomba hitantanana fiainan'ny zokiolona zay efa mihemarefo zavatra ao anatin'izay koa dia ny hoe tokony mba omena amin'ny valibabena ny zokiolona rehefa feno 10 taona satria
navita be ho an'ny firenena izy dia zay le nytenenina hoe indemnité de service rendu à la nation zany hoe tokony hisitraka an'izany a ny olom-pirenena rehetra amin'ny tsehatra rehetra tsy resaka pension ohatran'ny hoe knapsa siany zany a fa hafa mihitsy avy amin'le fonds de solidarité nationale zay efa voalaza ao anatin'le texte ny lalàna projet de loi io zany. Nisy moa ny famelabelara-kevitra nataon'ireo zokiola misotro ronono androany voaresaka tamin'izany ny omba ny tokony anatsarana io fisotron-dronono io tsy ho an'ny mpiasan'ny jirama misotro ronono ihany ny fitakiny fa ho an'ny olom-pirenena tokony hisitraka izany manerana ny nosy. Fa olona 420 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina VIH ao amin'ny distrika ny Befandriana Avaratra tamin'ity taona ity ka ny 520 amin'ireo dia vehivavy bevoka avokoa. Arak'izany tafiakatra hatrany amin'ny 3 faingo 20 isanjato ny tany olona mitondra ny VIH any Befandriana Avaratra raha ny vaovao hatrany. Fanadidina nataony Avitra Sundabe sy Mathieu Prince. Olona enina namony ainy vokatry ny aretina sida tamin'ny faraparany taona 2022 iny tao Befandriana Avaratra raha ny vaovao nampitain'ny mpitsabo iray. Raboka, aretin-koditra, toxoplasmose ary aretina maro hafa ihany koa no fambara favoan'ny sida ny olona iray. Aorian'ny fahampitena na faharesen'ny hery fiarovana ateraka ny VIH na ny tsimikaretina no miforona ny sida. Fahalalàn'le ray aman-dreny ary noho ny tsy fahalalàna hoe misy ane io aretiny io satria heverin'olona fa mbola tsisy foana io hatramin'izao même na izahay ato anatin'ny corps médical mbola misy manao hoe tsy misy zany VIH sida zany or le izy misy ary zahay tamin'ny faraparany taona nisy olona maty ny sida ny VIH moa tsy mamono fa ny sida ny mamono rehefa matoy izany mahafaty an'le olona zany efa niva sida le izy. Ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH noho izany no lazaina hoe séropositif. Hatramin'ny taona 2022 no makaty dia 427 ireo olona voamarina fa séropositif tao amin'ny distrika ny Befandriana ka ny 420 amin'ireo dia tamin'ity taona ity avokoa. Ny olona amin'ny toerana iny zany atao hoe mivarojanaka ve zany sa manakory fa tena mampalahelo be satria ny ray aman-dreny mihitsy no mampirisika ny zanany mandeha manao asana mpivarotena any amin'ny faritra avaratra. Tena fandehanan'ireo olon'ireo Ambanjambily be dia misy koa Mazenga. Or tsika amin'ny Madagasikara reo efa tena jaune tena azo lazaina hoe rouge raha resaka VIH io le firaisana ranofo tsy voaro zany hoe le tsy mampiasa kapoty zay manko ny anisany mamindra an'le VIH. Azo atao tsara nefa ny miaro ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH tsy hivadika mararany sida ary maimaim-pona ihany koa ny fitsaboana. Raha tena mihinana fanafody ara-dalàna ny olona tratra ny VIH dia na dia hatrany amin'ny 70 taona arany mbola zakana. Fa raha vao tsy mihinana fanafody izy dia vetivety kely dia miova ho sida dia iny le mahafaty anazy. Betsaka nefa ireo manapaka ny fitsaboana ka mitarika amin'ny fahafatesana izany. Tsy ekeny saingy zareo zany le hoe hihinana fanafody mandra-pahafaty. Dia faharoa manaraka an'izany ny ray aman-dreny mihitsy ny koa no miteny ianao ve dia hihinana an'io. Dia tsy ny fiarahamonina le miara-miaina aminazy ao zany no mandrara anazy ary zay nampatonga le misy 5 maty tamin'ny faraparany taona ny ankabeazan'ireo dia nanao rupture na traitement daholo. Dia ny fahatelo manaraka an'izany ny fanafody mamy ary ny fanjakana maimaim-pona zany hoe tsy amidy ny fanafody efa hatra zay io tsy namidy mihitsy ny fanafody ny VIH io. Dia le izy tsy amidy nefany mieveriny sasany fa hoe fanafody efa tsy ilain'ny fanjakana zany zavatra zany no amenena anay aty zavatra efa tsisy dikany no amenena. Président Raval manana io nefa gratuit io fanafody io fa zay négligence ohatra zay hoe fanafody efa tsy izy daholo no ameny fanjakana dia zay tina. Vokany mirongatra ny VIH sida any amin'ny tapany avaratry ny nosiny. Ho an'ny volana jona teo dia tafiakatra hatramin'ny 3,12 isanjato ny taux de prévalence raha ny fitiliana natao raha tokony ho latsaky ny ray isanjato zany araky ny fanazavana. Akoatra ny ao atapy-tanàna ny Befandriana dia ny commune Ambararata, Marerano ary Tsemalao ny tena voakasika indrindra rehefa mahitany toy izao.
olana tsedraina ny tsy fahampian'ny fanentananao iny loharanom-baovaonay avy any antoerana trany efa maro ny ady sisika natao fa tsy mbola misy valiny hatramin'izao ny tsimokaretina nefa mirongatra izay tsy izy ka anaovan'izy ireo antsoava amin'ny tompona andraikitra izan-tsokajiny. Ny vory tsara-potoana nandritra ny roa andro ny filan-kevitra munisipaly teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra omaly sy androany. Ladinika 7 no nodinihana tamin'izany afa anisany teraka resabe ny mikasika ny terrain urbain sy ny famarotana tany teo anivon'ny komina. Lany avokoa anefa ireto ladinika ireto androany. Jessica Miray sy Andry Rakoto Malala. Anisan'ny ladinika nodinihana omaly sy androany ny mikasika ny famarotana ny tany ny komina. Nisy nivarotra ny tany ny komina teo aloha isan'izany ny tany maitso ririny eo Akady Fotsy sy ny eo Andohalo. Varotra osika nefa nalafo ireo tany ireo. Amin'izao nodiovina tao anatin'ny filan-kevitra munisipaly indray ny osika namarotana ny tany ka lany nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Fa nisy ny zahay aty amin'ny mpanolotsaina aty moa zany aloha dia tsy nanaiky an'ilay izy satria ilay izy hita mihitsy hoe fivarotana tany komina ilay izy. Mivadika fotsiny eo ambadika ny hoe fampiresahana fa tena varotra ilay izy ilay izy moa tsara zavaina ny vahoaka Antananarivo ihany aloha zany hoe ilay izy tany izay namidy tamin'izany fotoan'andro zany izay délibération osika no nampiasaina ny varotana an'ilay izy tamin'ilay olona dia le tany ireo zany rehefa lasan'ilay olona ilay izy dia ananan'ilay olona titre ilay izy fa ny tsy atapavoaka zany ilay izy le titre any amin'ny juridique any amin'ny domaine satria ambana komina ilay izy rariny loatra zay aloha satria tany osika fa le nataonay zany dia aleo azavaina tsara le noentina atao aminay dia hoe tena fanadiovana an'ilay olona vidy an'ilay tany sy varotra an'ilay tany ilay izy satria ireo tany ireo efa mandeha any amin'ny tribunaly efa mandeha hoe any ampaka ozy ny filazantareo mpitatana ny komina. Raha ny nambarany ity mpanolotsaina hitanany ity hatrany dia fomba fotsiny ihany sisa ny fampivoriana amin'ny mpanolotsaina andinihana ladinika iray fa izay tiany mpanatanteraka olana iny dia tsy maintsy lany. Ny délibération aloha zany moa zany mandalo dia lany mandalo lany avokoa. Ny mpanolotsaina tiako Madagasikara aloha zany io zany aloha ataoko hoe lany foana ilay izy na manahoana na ahoana fa ny tsy ny tiako Madagasikara rehetra kosa aloha fa misy olona koa zany izay miara-mombona antoko amin'izareo amin'izay satria any amin'ny 32 ohatra zany ihany ilay izy tsy mandainga koa ireo tsy tiako Madagasikara ao anatiny fa misy tiako Madagasikara efa tena hita mihitsy hoe tena tiako Madagasikara nalany azy efa tsy tiako Madagasikara izy zany fa efa tena miaraka any amin'ilay fitondrana izy zany dia anisan'ny lany teo anivon'ny komina Androany ihany koa ny mikasika ilay train urbain. Isy orinasa vaovao atsangana indray eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hitantana ity train urbain ity. Eo indrindra no miteraka ady hevitra teo amin'ny filan-kevitra munisipaly hitondra inona ho an'ny tanàna izany indrindra eo amin'ny fidiram-bola. Foto-drafitra samaro no potika nandritra ny fandalovana tafiotra lehibe iray tany Norvège tany. Mizaka ny tserany aina amin'ny hafanambe izay ihany koa etsakilan'izay i Kroasia sy Espagne. Izany rehetra izany dia vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ateraka ny fandotona ataon'ny orinasa mamoaka entina manimba tontolo iainana. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Miakatra ny rano any Norvège, olona 4 no tsy maintsy nafindra toerana noho ny fisian'ny tempête Hans. Mananika ny rihana ambany iray manontolo ny ahavon'ny rano, maro noho izany ny foto-drafitrasa simba, toy ny trano fonenana, ny foto-drafitrasa iombonana sy ny sisa maro. Mitoka-monina tanteraka ny tapany avaratry Norvège noho ny fahatapahan-dalana. Sahirana ihany koa ankilan'izay ny Kroasia amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Hafanana hatramin'ny 7 degré Celsius, fa ny telony izao no mandalo hafanambe ny any Espagne. Ny tao atsimon'ity firenena ity no nahitana izay fiakarana izay nanomboka omaly. Mety ny faran'ny herinandro ity ny tokony ho tapitra izay hafanambe izay raha ny voalaza ny tompona andraikitra any an-toerana kanefa mijanona ao anatin'ny fahamailona hatrany aloha ity firenena ity. Ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe Isaidius Fered d'Or izay ny horonan-tsary arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS aorian'ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News. Atapitra ny fotoana ny fampirahalamba-baovao tamin'ity androany ity. Veno matompoko.